Raha iverenina kosa ny sehatra sosialy dia Notsimbinin'ny ministeran'ny Mponina ireo traboina vokatry ny hai-trano tao amin'ny fokotany FAMI tao. Fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny seaux, ny koveta, ny bodofotsy ireo no isan'ny natolotra ny ministera ho andreto traboina ireto. Natolotra ministeran'ny Mponina fanampiana ireo traboina ao Tsalovana fokotany FAMI omaly. Mahatratra 120 isan'ireo fianakaviana traboina nahazo amin'ny fanampiana izany teny amin'ny karato madinika na nataterahana amin'ny fanolorana. Manoloana ny vola mitranga ho an'ny vahoaka malagasy toy izao dia ny ministeran'ny Mponina tokoa no laharana amin'izay lafiny ara-tsosialy izay. Izany izay tao ministeran'ny Mponina no tonga voalohany teny toerana realisany miantso ihany koa mpamonjy dia natao miezaka iny amin'ny zany nijerevana vahoana maika sy aika anapetrahana ny olona izay hai-trano tsy nisy alofanantsony izay sorana be lehibe tokoa ny ekara eto madinika nanome ray hevitra anankitelo nipetrahan'ireo olona ireo aloha ny alina na hai-trano. Koveta, seaux, kojakoja fanaovana lakozia ary bodofotsy ny natolotra ireo traboina izay miisa 10 sy 900 olona. Efa niroso tamin'ny toromarika mba hisorohana ny hai-trano an'ireo traboina ihany koa ministera. Tokony hitandrana tokoa izy ireo amin'ny mety hisian'ny etraketraka politika indrindra amin'izao vanim-potoana izao ministeran'ny Mponina. Ny zoma lasa teo no lasan'ny afo ny trano ireto traboina ireto.